Ho ampitomboina ao aminareo lalandava ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana ateraky ny fiombonana. Fifaliana ateraky ny fiombonana. Zany no nofinaina azontsika raisina indray ao amin'ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika anio. Epistily ho amin'ny Filipianina toko 2 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra. Fifaliana ateraky ny fiombonana. Efa fantatsika hatramin'izay fa malaza ity epistily ity, epistily ho an'ny Filipianina zany, ho antsoina hoe epistily ny fifaliana. Verina imbetsaka ao anatin'ny boky ny teny hoe faly na ny hoe fifaliana. Fa eto amin'ity mofinainantsika anio ity dia ambara manokana ny antony fifaliana ny mpanompon'Andriamanitra. Dia tsy inona tsy akory fa ny fiombonana izany. Ampirisehan'ny apôstôly Paoly ny fiangonana tany Filipi anana izany fanahin'ny fiombonana izany, mba tsy ho voasodokan'ny fampianarana sandoka ka hizarazara anaraka ireo mpampianatra sandoka samihafa na ireo antsoina hoe faux docteur tamin'izany fotoan'izany. Eto ary dia ampirisihana ny fiangonana mba hiray fo, hiray saina, hiray fanahy tahaka n'Andriamanitra. Andriamanitra tokana no Andriamanitra ny fiangonana. Ary zany toetra n'Andriamanitra tokana izany no zarainy amin'ny fiangonana ihany koa, ka ahatonga ny fiangonana hanana toetra hoe tokana. Isan'ny toetra mampiavaka ny fiangonana ny mahatokana azy. Ary eto dia ambara mihitsy fa tokony hiombona amin'ny fitiavana, hiombona amin'ny fanahy, hiombona fisaina, hiombona fitiavana, iray fo, iray hevitra. Zany hoe hiaina amin'ny toetra ny fiangonana, amin'ny mahatokana ny fiangonana raha teo. Ambaran'ny apôstôly Paoly eto, ny antony fifaliana dia ny fiombonana. Fa rehefa tsy ao anatin'ny fiombonana ny fiangonana dia tonga mifandramatra foana, tonga amin'ny fifampandaniana, tonga any amin'ny fanetretena diso toerana ary lasa samy hevitra ny azy mihitsy aza. Ny fiombonan'ny fiangonana no miteraka fandrosoana, ary ny fiombonan'ny fiangonana no mampandresy azy eo anatrehan'izao tontolo izao feno fisaratsarana, eo anatrehan'izao tontolo izao feno fifampandaniana. Dia tokony ho lohalaharana ny fiangonana amin'ny fampiombonana ny ao anatiny. Taratry ny fiainan'ny fiangonana ny tena fanasan'ny tompo zany. Raha miresaka amin'ny fanasan'ny tompo isika dia tsy ho adonoantsika fa ao anatin'ny fanasan'ny tompo misy ny fiombonany mino. Ao amin'ny fanasan'ny tompo ny ahitantsika ny firaisana marina. Ka ny miombona amin'ny fanasan'ny tompo dia izay afaka miray, izay afaka miombona ihany. Mampiseho ny endrika hita maso, ny toetra ny fiangonana, ny firaisana ao amin'ny fanasan'ny tompo. Taoma sy ampirisihana arak'izany ny fiangonana, hiaina marina izany toetrany izany, ka ahatonga ny fiangonana mba ho tena taritry ny fiombonana ao amin'ny Kristy, lay Andriamanitra tokana nanorina fiangonana tokana raha teo. Ambara ary arak'izany ry havako malala fa miteraka fifaliana ny fiombonana. Ary zany raha teo no hitantsika fa isaky ny avy mandray ny fanasana masina isika, isaky ny avy mandray ny fanasan'ny tompo isika, izay miaina ny fiombonana marina, dia tsy maintsy mahazo ny fifaliana, fifaliana tena izy, fifaliana izay tsy azontsika ampitahaina ny amin'izao tontolo izao. Indraindray tsika mahita an'izany
misy olana, misy ady sarotra, misy zava-manahirana samihafa ianao kanefa rehefa avy mandray fanasan'ny tompo dia toa mahatsiary manam-pifaliana, fifaliana hafakely, fifaliana tsy tahaka ny amin'izao tontolo izao, fifaliana miavaka no omen'ny tompo anao. Arak'izany ary havako, andeha aoka hiaina marina amin'ny fiombonana ny fiangonana, dia omen'ny tompo antsika ny fifaliana miavaka tsy hitantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity, fa hitantsika ao amin'Andriamanitra, ary omen'Andriamanitra antsika maimaimpoana. Ny fanetretena no lalana hatongavana amin'ny fiombonana marina, tahaka ny fanetretenan'ny Kristy, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary, dia tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetri-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny mahay manetri-tena no mahay miombona, ary izay manam-piombonana no manam-pifaliana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'izany teny mitarika anay ho amin'ny fiombonana masina izay mitondra fifaliana ho anay sy ho an'ny fanomponay rehetra mihitsy. Ampirisio Tompo ary taio ny fiangonanao hanana izany fiombonana izany marina, ka andrava ny hevitry ny fisarahana, ny fitsitokotokoana, ny samy maka ho azy, ny amin'ny izay rehetra mety ho fampisarahana. Tompo, ampiombony ny fiangonanao ho endriky ny firaisana marina ao aminao Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.